Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba antsika ravako malala trafity zoma fa 7 ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Presidensy Ramasina araka ny Matio 7 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba totsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoarana anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo amin'ny mason'ny rahalanao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka ho hanasitra ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao? Ripe-tsara vera-tsy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny hanesorana ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalanao. Ilay masono manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Mateo 7 dia mirakitra ny etika ny testamenta vaovao, mirakitra ny toetra tian'i Jesosy hananantsika, mirakitra ny etikan'i Jesosy tian'i Jesosy iainantsika raha toa ka tsorina, mirakitra ny fitondran-tena zany, maneho ny fitondran-tena tokony ho hananantsika eo anivon'ny isika sy ny mpiarabelona, eo anivon'ny isika sy ny hafa. Misy lafin-javatra 2 na 3 ary no tian'ny tompo ho ao an-tsaintsika mety andiny vitsivitsy ity. Voalohany dia izao: aza mitsara. Aza mitsara tsy hoe aza mitsara fotsiny, aza mitsara raha tsy te ho tsaraina. Zay mahatonga ny toeny ho Jesosy hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoarana anareo. Mafy tsinona ny lanjany antsoina hoe fitsarana tamin'ny andron'i Jesosy, na fitsarana ataon'ny tsirairay amin'ny fomba fijery manokana io, na fitsarana izay atao hoe tribunal na synedina io, dia mafy mandrakariva ny fitsarana, satria mety miafara amina fanameloana, mety miafara amina faharesena, mety miafara amina fahasimban-javatra, faharapan-javatra, mety miafara amina sazy mafy mihitsy ary. Ary izay fitsarana izay tsy voatery atao amin'ny fiarahamonina, tsy voatery ho fitsarana marina, fa mety fitsarana miangara tahaka ny fitsarana natao tamin'i Jesosy. Dia eto Jesosy manafatra manao hoe raha tsy tianao ho tsaraina, satria ianao mahafantatra fa ny vokatry ny fitsarana dia tsy miankina aminao. Ny vokatry ny fitsarana dia miankina amin'ny mpitsara ihany, fa tsy miankina amin'ny fijerinao akory. Ka raha tsy tianao ny hoe ho tsaraina ka hizaka ny vokatry ny fitsarana dia tsotra hoy Jesosy: aza mitsara. Ny aza mitsara eto zany dia milaza toetra manokana, milaza tsy fametrahana olona anankiray dieny milo na fieritreretanao ny tenanao ho mendrika kokoa noho ny hafa. Dika zany hoe aza mitsara dia milaza fanetretena. Ny dikany hoe aza mitsara dia izao manana fitiavana ny namanao. Ny dikany hoe aza mitsara dia izao aza maika ny hanameloka. Afaka malala zary mahazatra ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny moa ny toetra mora mitsara. Ny antony dia satria ankalalahana sika, afaka miteny malalaka, afaka manao hevitra malalaka, afaka milaza izay tiantsika lazaina, afaka miresaka izay tiantsika resahana, satria zay ny demokrasia, zay ny fahalalahana, dia malalaka amin'izay tiana lazaina. Ary indraindray ny namantsika dia izao hiaran'ireny fitsarana ireny. Ilay fitsarana eto dia ilay mety ho fomba fijerintsika kanefa tsy izy. Dia betsaka ny namantsika izay simba vokatry ny fitsarana izay ataontsika. Na marina na tsy marina ny fitsarantsika, tsy hanonolana ho Jesosy.
tsy hoe marina sa tsy marina ny fitsaranao tsy zay ny olana fa izao tsy anjaranao niny tsara. Misy ny natao hitsara de Andriamanitra, misy ny natao hitsara de ny tompo. Aza mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra, zay ny dikanely aza mitsara. Akoatran'ny fitsaram-piarahamonina indray moa zavatra hafa hoe mpitsara amin'ny mahasany andavanandro amaha tribonaly azy, zay ndray zavatra hafa. Fa eto le fitsarana de zao lay fahamaikana hanameloka ny olona anankiray, le fahamaikana hametraka azy ao anaty efajoro mihitsy ka mahatonga azy tsy afa mikofoka no iny ve zao, reny ve tsy zao, zao ndray zao ny toetrany, reny ve mba ohatry zao, reny miseho ohatry zao nefa kay ohatry zao, reny milaza azy ny tenany ohatry zao kanefa ohatry zao. Zany dia re mandrakariva na de ao anatin'ny tokotaniny samy kristianina ary manafatry Jesosy, aza mitsara ary tadidio tsara fa zay fomba hitsaranao, izay fatra hitsaranao ny namanao ihany no hitsaran'Andriamanitra anao na hitsaran'ny hafanao. No zany dia raha tsy te andray mivokatry ny fitsarana dia avelao ho an'Andriamanitra ny fitsarana, avelao ho an'Andriamanitra ny fitsarana. Fa ny faharoa de zao, amin'ny andininy fahatelo ina koa nafaran'ny tompo antsika de zao, mba manana fijery mahitsy, mba manana fijery mahitsy. Izy manao hoe ndrandray maika hijery ny sompikazo eny amin'ny mason'ny hafa fa tsy mahita ny andro mibahana amin'ny maso. Ndraindray rehefa mijery ny fahalemen'ny hafa isika de ngeza be mihitsy ny fieritreretantsika azy. Hitatsika foana ny fahalemen'ny hafa nefa nge de sompikazo ihany izy reny. Hoy Jesosy, raha mita amin'ny andro be eo anoloanantsika. Mandrakariva tsy mitsara marina isika satria rehefa mijery ny tsy mety ataon'ny hafa haitsika, fa tsy hitatsika fa ny masontsika dia betsaka sy ngeza lavitra ny tsy mety ataontsika ny fahalementsika. De Jesosy mitaona manao hoe mba manana fijery marina. Inona lay fijery marina? Fijery marina de zao, aza maika hitanisa, aza maika ny resaka akory aza ny tsy mety ataon'ny namanao, satria toy ny mora hitanao ery lay sompikazo, lay zavatra kely farafaity mitaha am'izay rehetra mety ho fahalemena akory aza. Re afako Jesosy zany hoe de mampianatra antsika ny ho tia namana. Raha tianao ny namanao de tsy ny hanameloka azy amin'ny sompikazo eny amin'ny masona hitanao eny anoloany ny mahamaika anao, fa ny fitiavana azy. Tiany tompo atsiarotsika fa tsy voatery ho marina mandrakariva ny fijerintsika. Tiany tompo atsiarotsika fa fitsarana sendriky ivelany ihany ny tazantsika fa tsy mahafantatra ny tena izy sika, fa mety ho lehibe lavitra noho zany sompikazo zany aza ny andro mibahana amin'ny masontsika ka mahatonga antsika diso fijery ny amin'ny fiainan'ny hafa. Mahaiza mijery mahitsy ary rehefa mijery de mandy ny tena, zay ny dikan'io, mandy ny tena alohan'ny hitsarana ny hafa, mandy ny tena fa sao mihoatra lavitra noho izy ara ny tsy fahatanterahantsika. Ary ny fahatelo zay asehony ity andinitsotra masina ity dia mazava ho azy ny andininy fahadimy folo. Ry mpiatsara velatsy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao ary am'izay vao hitanao tsara ny anesitra ny sompikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Fahatelo de zao, manaisotra sa manaisotra lay andry mibahana ny masontsika. Zany hoe manana fanapahan-kevitra, anaisotra lay andry. Aiza moa tsika no manaisotra ny andro manakona ny masontsika? Ao am' Jesosy. Ao am' Jesosy zany hoe alohan'izay mety ho ataontsika mitaha amin'ny namantsika, alohan'izay mety ataontsika manoloana ny hafa de zao mitody aloha am' Jesosy, ho amboarin'i Jesosy, ho tefen'i Jesosy ny fijerintsika mba hialany lay andry. Lay andro eo amin'ny masontsika, inona moa lay andro eo amin'ny masontsika? Ny
Ndraindray jerentsika ny namantsika amin'ny solomasony fitiavatena-tsika amin'ny solomasony fakalantsika ny hafa amin'ny solomasony tsy fanekentsika ny fahasamihafana. Zany nge ny andro mibahana ny masotsika, ny tsy fanekentsika ny toetran'ny hafa, ny fomban'ny hafa, tsy ekentsika zany de manjary toy ny lehibe io masotsika ny fahadisoan'ireny namantsika ireny. De hoy Jesosy esory aloha le andry, aitsika manala an'ilay andry mba mahatonga antsika afaka manampy ny hafa ka manaisotra ny sombin-kazo eny aminy. Tsy maintsy ho alàna ny sombin-kazo eny aminy satria davan'ny rahalahy maranitra ny davan'ny rahalahy. Tsy maintsy alàna ny sombin-kazo eny any satria mifampitaitra sy manitsy. Tsy maintsy ho alàna ny sombin-kazo mety manakona ny namantsika, saingy zao iza no afaka manala azy? Zay rehetra efa nanatona an' Jesosy. Izay rehetra efa noesorony Jesosy teo anoloany lay andry, lay manakona, lay manova ny fijery, ilay manitatra ny fahalemeny hafa iny, efa noesorony Jesosy. Lay andry be io de tsy afa-tsy akory fa mitoetra atsika zay nombora tamin'ny hazo fijaliana. Eo amin'ny hazo fijaliana no hanesorantsika iny andro be manakona ny fijeritsika iny ka mahatonga atsika mijery ny hafa amin'ny solomaso mivila. Ry havako, zavatra roa zany ny dikan'io ty andinitsoatra masiny ty: manana fanetretena, diavo ny namana, aza maika nameloka azy fa tantano izy, andefero izy. Fa Andriamanitra efa nandefitra taminao. Andriamanitra aza tsy maika hitsara, tsy naniraka ny Jesosy hoe ty am'izao tontolo zao mba hitsara Andriamanitra, fa naniraka ny Jesosy hoe ty am'izao tontolo zao mba hamonjy. Noho zany meteza ho mpamonjy, meteza ho mpanampy ny hafa, meteza ho naman'ny hafa, fa aza manaiky ho mpitsara azy. Mivavaka sika. Tombo am'zoranao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay, manazava ny fonay tsy malaky hitsara, tsy malaky hanameloka, tsy malaky hososotra koa raha ny namanay, fa hijery ny toe-javatra rehetra amin'ny fahamarinana. Tompo de manapia anay amin'ity tontolo andro ity, da io izay mba handroso amin'ny finoana, da io izay mba ahifandray amin'ny namanay, hanaja ny namanay, hanarina azy araka ny teninao manao hoe tandremy anareo zay mijoro tsara. Nanafatra anay ny soratra masina mba hitandrema anay amin'ny fijerinay ny hafa, tsy hamaika anay hanameloka na hamaika anay hitsara satria ny fitsaranay de mampisaraka anay aminy. Koa tahy tompoany tontolo andronay nio anontona ianao hitiavanay ny namanay ary anarahanay amin'ny toetra soa sy ny fomba tsara rehetra. Jereo ny asanay, jereo ny fandroratenanay, momba anay Jesosy. Mamelà ny loka raha malaky mitsara zahay, mamelà ny loka raha malaky manameloka izahay, ary mamelà ny raha toka tsy mahay manampy ny namanay hijoro tsara zahay, fa maika kosa hanameloka azy reny. Am'izao fotoana ny kareno zao, zao ny fonay ho fo madio. Saotra Jesosy. Amen.